La corniche majanga reny mpianakaviana osa sy efa reraky ny anoanana hitaka vovonjy. Fitantanana ireo famatsimbola sy fanampiana avy any ivelany manao izay daniny kibony fitondrana. Madagasikara rendrika ny firenena goavana ny fahavoazana raha tsy mandray fanapahan-kevitra ny rehetra. Mitondra rivo-baovao maneran-tany ny fanapahan-kevitra noraisy ny filoha Amerikanina amin'izao toy ny fialan'ny États-Unis amin'ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana na ny OMS. Ny fanafoanany ny USAID ka mampiena ny famatsimbola sy ny tetikasany ireo firenena mandroso ho any amin'ny tany mahantra. Mifanindra andalana amin'izany ny fanapahan-kevitra noraisy ny Frederic Ebert Stiftung na ny FS amin'ny volana Oktobra izao. Na ny Frantsay aza dia ina ampiena ny famatsimbolany amin'ny alalan'ny Agence Française de Développement aty Afrika. Noho izany, tsy ho tafavoaka intsony ny politika ara-toekarena miankin-doso sy mitavandra tohana sy fanampiana. Izy fiantraikany goavana ary ho mafy ho an'ny Madagasikara ireo zava-mitranga ireo raha tsy misy paikady matotra avy amin'ny mpitondra fanjakana, hoy ny mpamakafaka politika no sady mpanao gazety Razafy Manantany Faniry. Ka betabe ny voadona. Misy fanapahan-kevitra ao anivon'ny OMS. Mahavoatona amin'ny ampahany aty amin'ny côté antsika zay. Misy fanapahan-kevitra ihany koa zay eo anivon'ny USAID. Mahavoatontsika satria rehefa miresaka USAID zany amina resaka développement zany dia betabe ny projet batain'ny USAID fa tsy ny USAID reriny. Ary mbola misy ny projet marobe zay raisin'ny fanjakana Amerikanina zany. Manana ny fomba hitantanany firenena ny Républicaine dia tsy maintsy tonga ty amin'ny firenena zay miankina amin'izay mpiara-miominandiko zay. Fa na izany na tsy zany dia zao ny fomba fandraisan'izy ireo amin'ny fanapahan-kevitra politika ihany koa dia mahavoadona ny zava-misy ho an'ny aty Afrika zany. Ohatra fandraisana fanapahan-kevitra amin'ireo mpitsoponenana, fandraisana fanapahan-kevitra amin'ireo avoaran'ireo filoham-pirenena afrikanina any amin'izy ireo. Be da be zany zay antony zavatra ny famahan'ny Amerikanina ny olana eo amin'ny Ukraine sy Russie. Andona zany rehetrarehetra zany ny ady eto ambonin'ny tany ihany koa satria mitsipahan'ny Amerikanina zany Ukraine amin'izao fotoana izao dia manana négociation vaovao amin'ny Rosiana izy dia izy nefa no miditra ao anatin'ny négociation famahana olana dia very zany ny Occidentaux na ny Européenne misisika amin'izao fotoana izao dia sahirany Zelensky mamahan'ilay situation misy. Eo ihany koa zany ny olana eo Frantsa amin'ny gouvernement Bayrou sy ny tsy faneken'ireo parlementaire dia sahirana ihany koa zany Emmanuel Macron satria maromaro ny fanoloana premier ministre dia voatery nanao élection anticipée na resaka législative zany ny orientation na géopolitique eto ambony tany io na io teo anivon'ny Union africaine iny ary. Misy antony lehibe na ninona ny Djiboutiana ny lany saika rahalay Odingaly izy ny antsika moa fa tsy koatiana fa tsy anatina lobby politika misy ny antsika. Dikan'izay zany dia misy antony zavatra marobe amin'ny zavatra ataontsika eto Madagasikara dia miankina amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ao anatin'ny fivoriana ireo mpamatsy vola mahazatra amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny fandinihana ny antota-taratasy ny Madagasikara ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Mety anampitrotraka ny fahasahiranantsika ny fikarohan'ny fitondrana famatsimbola mifanindry andalana toy ny any amin'ny Arabo ho hiatrany ny fanazavana. Ho kofona zany io fitondram-panjakana io satria ny aide budgétaire zay mivory amin'izao fotoana izao ny Banque mondiale mi-examiner ny dossier Madagasikara, ny FMI misy projet maro be koa any zay tokony mbola handrasana ny hevitry ny sehatra iraisam-pirenena, ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa manoloana an'ilay hoe fironatsika makany amin'ny pays arabe, makany amin'reto asiatika reto dia manana ny fijeriny ihany koa zany ny bailleur traditionnel zany ka hokofona raha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany dia mbola hampitombo ny olana ara-tsosialy sy ara-toekarena satria betsaka ny ho very asa. May mangena FES fotsiny azy misy nefa zatrana niankina tamin'ny FES tamina lafin-javatra marobe. Mbola tsy tara raha mitady ny fomba hifampionana amin'ireo efa betraikefa ara-pitantanana sy miona amin'ireo hery-velona ny fitondram-panjakana. Tsy ho vita mora satria mety ho tonga hatrany amin'ny faharavana fitondrana ny géopolitika tahaka izao. Raha tsy hiresaka afa-tsy ny fahaverezana asa vokatry ny fialan'ireo rafitra sy ny fikambanana izay isan'ny nampiasa malagasy teto amintsika ho hiatrany ity mpamakafaka politika ity. Araky ny tatitra ofisialin'ny banky iraisam-pirenena dia tombanana ho 12.3 miliara dolara ny arikarena faobe teto Madagasikara
tamin'ny taona 2024 izany hoe ny vola miditra any am-paosiny tsirairay isan'andro. Ho an'ny famaritana iraisam-pirenena dia firenena isan'ny fadiranova ny Madagasikara raha io tatitra io satria ny raika amin'ny 80 mponina no miaina ambanin'ny fahantrana. Antony maro no mahatonga izany hoy ny mpisehatra politika. Eo ny tsy fahaiza-mitantana izay porofoy ny fitombon'ny malagasy manitra isan-taona. Tsy misy fitantanana mangarahara ary manjaka be loatra ny kolikoly eo amin'ny sehatra rehetra ary ny tena loza dia tsy ny fianoana ny feo ivelan'ny samy ao anatin'ny fitondrana hoy ny filoha nasionaly ny antoko safidin'i Madagasikara. Le fitondrana, le firenena amin'izao fotoana izao zany hoe tena ao anaty fahalovana tanteraka zany tsy misy zavatra mandeha intsony eto amin'ny firenena ary hitanareo tsara fa ny safidy Madagasikara izay ao anatin'ny atoko mpanohitra zany dia diso fanantenana tanteraka ary manindry ny toe-javatra misy eto amin'ny firenena dia ny hoe teo zany tsy navela teny tsy enona ary amin'izao fotoana izao tsy afaka koa maneho hevitra, tsy afaka intsony maneho hevitra ny mpanohitra nefa dia mifantatrareo tsara manana anjara biriky amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena izy amin'ny mpanohitra zany nefa dia tsy avela mitondra zany anjara biriky, tsy avela hiasa zany ny mpanohitra hampandroso ny firenena ary mampalahelo dia mampalahelo satria miembotra hatrany hatrany ny demokrasia eto amintsika pirofo vaingana amin'izany zavatra lazaiko zany ny fanakanana ny olona tsy hivory akory na ny anaty trano amin'izao fotoana izao andinika ny amakafaka ny zay mety hevitra ampandrosoana ny firenena iombonana. Tokony fanontaniana ipetraka ho an'ny samy mpisehatra politika ivelan'ny fitondrana izao ny hoe ahoana ny fomba anavotana ny malagasy, mila firaisan-kina ny zavamisy ary mitaky fanentrentena ho an'ny tsirairay ho hatrany ny fanazavana. Ny vahaolana moa zany dia efa nandalo teo daholo ny zavatra rehetra ny fifidianana hitanareo tsara fa na le fifidianana ara dia tsy mandeha amin'ny laoniny satria zay tiana atao lany no lany zany hoe tsy any amin'ny resaka lany daholo zany ny recours rehetra eto amin'ny firenena izay entina hanoerana n'izao zavatra tsy mandeha rehetra eto amin'ny firenena izao. Noho izany zany le fitondrana le firenena amin'izao fotoana izao zany hoe tena ao anaty fahalovana tanteraka zany tsy misy zavatra mandeha intsony eto amin'ny firenena ary hitanareo tsara fa ny safidy Madagasikara izay ao anatin'ny atoko mpanohitra zany dia diso fanantenana tanteraka ary manindry ny toe-javatra misy eto amin'ny firenena dia ny hoe teo zany tsy navela teny tsy enona ary amin'izao fotoana izao tsy afaka koa maneho hevitra, tsy afaka intsony maneho hevitra ny mpanohitra nefa dia mifantatrareo tsara manana anjara biriky amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena izy amin'ny mpanohitra zany nefa dia tsy avela mitondra zany anjara biriky, tsy avela hiasa zany ny mpanohitra hampandroso ny firenena ary mampalahelo dia mampalahelo satria miembotra hatrany hatrany ny demokrasia eto amintsika pirofo vaingana amin'izany zavatra lazaiko zany ny fanakanana ny olona tsy hivory akory na ny anaty trano amin'izao fotoana izao andinika ny amakafaka ny zay mety hevitra ampandrosoana ny firenena iombonana. Raha tsy amin'izao fotoana izao no mandray andraikitra ny rehetra dia ho sarotra ny fanavotana ny firenena manoloana ny endrim-pitantanana misy, ho sarotra ny fanarenana satria goavana ny fahavoazana ary izany no tsy ilana feotokana intsony fa mitaky fifandraisan-dahatra amin'ny famondronan-kery mba hahafana manova ny zavamisy na ara sosialy io na ara toe-karena eny fa na ny ara-politika aza ho hiatrany ny fanazavana. Efa ho 7 taona zao nanomboka ny taona 2024 no nampiasa ny trano teo Andraharo ny atoko hery-vavaon'ny Madagasikara. Manana taratasy ara-panjakana mipetraka eny anivon'ny ministera ny tany ny atoko manambara fa mahazo mampiasa io trano io ho toeram-pivoriana. Kinanjo nakatony eo anivon'ny Bianco ny alarobia lasa teo ity trano fohy be noho ny filazana fa tsy ara-dalàna fananan'ny HVM azy ho toeram-pivoriana. Mametra-panontaniana araka izany ny antoko ankehitriny ny amin'ny antony anakatonana azy. Manay ny HVM, sao misy resaka adila politika izao trano izao, hoy Alain Désiré Rassambany, sekretera jeneraly nasionaly ny atoko HVM. Tamin'ity fitondrany ity mantsy, betsaka ireo atoko sy vondrona maro isan-karazany no ferana, tsy afaka naneho hevitra noho ny resaka politika. Tsy nisy ihany koa fampilazana na fampandrenesana mialoha ny atoko mikasika izao fanakatonana izao. Koa zany nisy mampametra-panontaniana hoe misy fandraisany ve tompoko
ny fanakatonany cuisine amina adilay politika zay misy am'izao fotoana zao adilay ao satria aveko ndray mandeha ohatrany mihamandetsika mankany amina dérive na démocratie am'izao fotoana zao tapenambava ny olona tsy hiteny rasakanana ny olona tsy hivory ankalalahana de mampametra-pantanena ihany le izy sao de mba misy fandraisany amin'ny lafiny ara-politika ihany le satria raha ny tokony ho izy de tokony efa tamin'ny fotoanano satria zareo ihany no miteny hoe efa tany amin'ny 5 ane tany amin'ny 20 no isiana zavatra zany fa maninona hainy taona aty aoriana aty no voa iroso am'izany zavatra zany zareo ajaina tanteraka ny fahaleovan-tenany fitsarana amin'ny fanadiadiana zay ataony ary zay tsy miditra am'izany mihitsy fa verina fotsiny hoe amaha HVM zay nitazona sy nampiasa n'izany toerana zany de tokony misy ihany fampiresahana ara-panjakana fanjakana tompoko rehefa miresaka tokony misy taratasy mazava ahafahana na mampiantso na mampahafantatra indrindra na manapa-kevitra atreto tsy mazava ny anton'ny fanakatonana mbola andrasana ny toy ny fanadiadiana zay moa zany mahatonga ny mbola mipetraka satria zay fantana zany mipetraka amin'ny bianco koa zay anisany nanao saisine provisoire an'le efitrano fivoriana ny quartier général ny HVM de zay mahatonga ny hoe raha tsy miroso ny enquête tsy voakany zany zaitra zany de anjaran'zareo tokony miresaka an'izany zay manokana moa ny fahendrenay ara-politika nanay dia tsy maintsy zay nanantona ny bianco nanontany hoe fa ina marina ty zavatra misy ty inona ny antony ary ina ny fepetra tokony ho raisinay vola mankariana sy fananana maloto azo tamin'ny tsy ara-dalàna mitentina 20 ariary mahery no giazany Bianco tao anatin'ny 70 andro voalohany ity taona 2024 ity raha nitatitra nataony Biro Maleo tena misana ny ady amin'ny kolikoly ny tombo ny fanagiazana fananana sy fanagiazam-bola nataon'izy ireo ho fanamafisana ny fepetra voalazany andiny faefatra amin'ny didy tsy volana larana 7 tsipika aotra 12 tamin'ny 5 jolay 7 momba ny famerenana ny fananana tsy ara-dalàna raha ny fampahafantarana hatramin'izao efa mananika ny 12 ny fianakaizana nalefa teny amin'ny PAC na ny pôle anti-corruption mba natanterahana izany amin'ny alalan'ny CSCA na ny chambre de saisie et de confiscation des avoirs tafitra ao anatin'izany izy sambo iray trano efatra izay ahitana trano fandraisam-bahiny trano riana 4 mbola andalam-panamboarana trano fonenana vaovao sy vila birao tany 3 tany 10 hektara ao Antsirabe 20 hektara ao amin'ny faritry Sava ary tany 700 metatra toradro eto Antananarivo ankoatra ireo dia nisy fiara tsy mataho-dalana 3 ary fanagiazana Contina Bank mitentina 70 tapitrisa ariary ireo rehetra ireo izay misanda manodidina ny 3700 tapitrisa sy 520 lafitrisa ariary manohy manatanteraka ny didi-pitsarana kosa ny aray na ny agence de recouvrement des avoirs illicites rehefa avy manao fanagiazana ny Bianco amin'ny dingana voalohany fanadiadiana ity rafi-panjakana ity no mitantana sy mitahiry ireo fananana voangona mandra-pamoaka didy farany momba ny fananana ankoatra io olona 5 nampidirina ponja tao Fianaratsoa dia ny lehibe ny faritry Iorbe teo aloha ny mpitangokoty teo aloha ny mpitangokoty ankehitriny ny mpanampy amin'ny fitantanam-bola sy ny fitantanam-pitantanana ary ny mpanara-maso ny faritra fanodikodina mbola mpanjakana fanararao tamin'ny mpahefana fanaovana taratasy sandoka ny mampangana azy ireo raha nitatitra nataon'ny Bianco hatrany olona valy voaroroy tamin'ny tiraraha ity ihany koa no natolotra teo anoloan'ny fitsarana misana ny ady amin'ny kolikolina ny PAC tao Fianaratsoa ny 12 febroary lasa teo mananika ny 5 tapitrisa ariary kosa ny vola voahodikodina teo anelanelan'ny taona 12 sy 12 raha ny fanadiadiana nataon'ny Bianco Fianaratsoa ministry ny raharaham-bahiny izay nesorin'ny filoham-pirenena ankehitriny ny 12 oktobra 2024 no natao ho kandida nandritra ny fifidianana ho filohan'ny vondrona afrikana nanana kandida afaka nafehy io toerana io i Madagasikara no sady efa nitazona andraikitra maro tamin'ireo firenena afrikana dia ny filoha teo aloha Rajonary Mampianina Hery saingy ny nina nokatsanana mba tsy ho lasa kandida mampametra-pantaniana izany fihetsiky ny mpitondra ankehitriny izany hoy ny lolona teo aloha vaovao Benjamin toy nina potena amin'ny sehatra maro sy amin'ny lafiny maro ny malagasy eny fa na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena aza hoy ny fanamariana ohatra ny fananina mihitsy ny mba haresatsika ary zao mandinika hoe tianjareo angamba le firenentsika tsy ho tafiditra amin'io aleo resy satria raha ny fitantanana eto Madagasikara ray zay ny toetra ny fomba hitantanana zany filohan'ny vomiera ny vondrona afrikana zany hafa
le fomba fitantanana raharam-pirenena eto amintsika hafa vondrona afrikana sehatra irasam-pirenena io tsy maintsy ao ny ametrahanao modèle hoe manana candidanao afaka anao fitantanana manara-dalàna, afaka ametraka démocratie manara-dalàna, afaka ametraka an'izao rehetrarehetra zao. Io nolo mamina vina am'izay hoe tiatsika marina ve le toeran'ny vaumière africaine amin'ny zavatra le présidentny union africaine manko toeram-boninahitra iny mpitarika fivoriana iny fa le président vaumière président ny commission reny mandrindra ny totantaratasy rehetra reny mandravona ny sosikevitra avy amin'ny pays membre rehetrarehetra présentena rehefa tonga amin'ny fivoriana. Donc zany anao tompon'le candidat tsy maintsy ho lasa firenena ho modely. Ny fomba fitantanana firenena sy ny zava-misy ao aminy dia ahafahan'ireo firenena hafa mijery mazava na mendrika ilay toerana ny kandida na tsy. Iarandrehetra mahafantatra ny fitantanana ny firenena amin'izao, anka ireo firenena afrikana mitovy amin'ny Madagasikara dia nitsipaka ny kandida natolotry ny firenetsika. Mila diplomasia ihany koa ny toerana tahaka ireny, ary izany no isan'ny olana ho an'ny kandida natolotry Madagasikara. Enatra be ho antsika ireny, hoy ny fanazavana. Ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, ady amin'ny kolikoly, ady amin'ny tsy fampin-tsakafo, ady amin'izao. Nefa jerevo zavatra ny fomba fitantanana indray mifanohitra amin'izay tanteraka. Ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana tamin'ity régime tinge noho ny sesesy ny halatra voamaso fanapahan-doha dia tsy tanteraka zany le ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ady amin'ny kolikoly ilaza aminao niakatra 500 isanjato noho ny kolikoly nisy teo aloha amin'izao fotoana. Donc zany mifanipaka tanteraka amin'le ady nanaovan'ny président vinany ny zavatra misy ka hafa ve ny sokajy misy ny président de république, hafa ny sokajy misy ny gouvernement zay mpanatanteraka. Raha ady amin'ny kolikoly mahavariana nandritra ny tantanana ny lehibe ny gouvernement ny tao amin'ny secteurny mine indrindrandrindra tena nahitanao kolikoly be indrindra tany amin'ny arena akibon'ny tany. Tsy hoe faly amin'ny tsy fahalan'ny kandida natolotry ny firenetsika, fa sary maneso mampibaribary ihany koa fa rehefa fifidianana madio sy milamina tahaka ireny dia tsy tafavoaka satria tsy afaka manao mikimaky na manao tsindry amin'ireo rafitra mpikarakara, ho hatrany ny fanehoan-kevitra. Nitombo 700 ireo marary ny tazomoka teto Madagasikara nanomboka ny taona 2024 araka ny tare-marika navoakan'ny Institut Pasteur. Ho an'ny taona 2024 dia efatra lasy valo etsy mahery ireo trangana tazomoka teto amintsika raha ny tare-marika avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamana, ka ny atsasaka ireo tranga ireo dia hita tany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary Anosy. Nandidina ny eny amin'ny 30 tapitrisa ka hatramin'ny 27 tapitrisa dolara amin'ny famatsim-bola azo Madagasikara ny adina tamin'ity aretiny ity ny taona 2024, kanefa tsy nahita ambokany tsara izany raha ny fanehoan-kevitra ny vondrona iraisam-pirenena misahana amin'ny fahasalamana na ny OMS. Tsy misy fitantanana mazava io famatsim-bola azo Madagasikara iadina amin'ny tazomoka io, mampiteraka ia amin'ny resaka kolikoly fa tsy ahafahan'ny malagasy misitraka amin'ny vatana amin'ny fanampiana avy any ivelany raha ny fanazavana. Toa tsy mirarany tena manahirana amin'ny malagasy ireo mpitondra azy, hoy ny fanehoan-kevitra, satria ankoatra ny fitombony tahana tazomoka, olana amin'ny fahabetsahany tsy manan-kialovana amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Olana isan'andro ny famatsiana herinaratra sy ireo maro hafa tsy voatanisa ka mahatonga ny Madagasikara irona anaty fahantrana lalina. Ilaina amin'ny fiaramentana araka izany mba hisy rindran-damy mety amin'ny firenena fa tsy manao izay tany kibony amin'ny tehana no avy Madagasikara. Zahay mpaneho hevitra, zahay mpitarika isaka mbaratonga ny aty amin'ny antoko politika ny aty amin'ny fanoerana mba enieny ihany fa jereo zao vao firy maty firy sepitry ny rano agny vovonjin'le fanjakana ve fa ny collaboration ny fiaraha-miasa ny avy aty amin'ny fanoerana sy ny fitondram-panjakana no mamoaka résolution tsara mba ahafahana mahita vahaolagna tsara aingana
fa tsy ho atao tandrametaka io ary tsy olona lovina antsony satria mety afara ho ary tsy maintsy afara amin'ny explosion sociale raha izao rindrindamina hitondrany efanjakagna anazy zao manoloan'izany mangataka amin'ireo mpamatsy vola avy any ivelan'ireo anatsahatra amin'ny famatsiana amin'ny lafiny rehetra raha ny fanazavana trany indrindra ny arabola eto Madagasikara satria tsy mianteva mivantana amin'ny vahoaka malagasy izay tosika atao amin'ny firenena matanjaka hampandrosoana amin'ny firenena miantso an'ireo vondrona iraisam-pirenena zay mifandraika amin'izay famatsim-bola zay anatsahatra aloha ny famatsim-bola fa ity fanjakana ty minam-bola gnainy fa sy ny mampiasa vola mety tokony ho izy zay mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana indrindra ny fanafihan'njola amin'irony fitaovam-piadiana mampiororo tanteraka ny fiarahamonina raha ny lalàna eto amintsika dia ireo mpitandro ny filaminana irery ihany no mananjo hitondra fitaovam-piadiana azony miaro ny vahoaka sy ny firenena ary anarana avokoa ny pitsopitsony rehetra momba ireo fitaovam-piadiana fa tsy azo ampiasaina fahatany ary tsy maintsy arahana taratasy mazava ny fananana azy raha ho an'ny miaramila ho iatrany ny jeneraly misotro ronono Razakary Manana Ferdinand. Io indrindra no zavatra sarotra satria ny miaramila tsy nianatra nianatra anao asan'ny polisy na ny gendarme fa hiaro ny firenena no asany rehefa mamoaka basy zany satria ny basy de mihidy anaty trano voatokana na ny bala de mipetraka any amin'ny trano voatokana ihany koa manana fanamarihana zany hoe numéro dolidolo na ny basy na ny bala ka raha ohatra ka misy ataontsika hoe eny jiolahy ozy ianao mampiasa an'ireny basy reny na mampiasa an'ireny baly reny de fantatra avaizany ny voan'le basy sy ilay bala tokony voara-maso zany ny fiavian'le izy. Maro ireo rafitra tokony hamafisina eto amintsika mba tsy hiparitahan'ireo fitaovam-piadiana ho iatrany ny fanamafisana. Anjara mpitandro ny filaminana noho izany no manao fanadihadiana momba ny antony hiparitahan'ireo fitaovam-piadiana ireo. Raha ohatra tsy mafimafy ny tafika ranomasina de mety ho maromaro marina ny isan'ny basy tafidy reto ary zay zavatra zay dia tokony ny mpanady ady zany hoe na ny polisy na ny gendary no tokony manao tsara ny fanadihadiana manara-maso mitady ny fomba hafantarana rehetraretra avaiza de fiavian'le basy iza no olona ao an-damosiny iza no mikarakara azy satria raha ohatra ampiditra basy zany sarotsarotra ihany ary raha tsy olona manam-bola sy mahafantatra ny lalan'le fivarotana basy tsy afaka anao an'izay. Tokony ampianarina ihany koa araka izany ny vahoaka mba hiaro ny tenany manoloana ireo jolahy sy dahalo mirongo fitaovam-piadiana amin'ny fitaovana ananany sy ny fiasany eny ampelantanany. Fampatahorana ny olona marina tokoa fa maheno indrindra atao any Toamasina any na Antananarivo azy moa reny hoe manafika trano, manafika pharmacie, manafika cash point tena efa tena raharaha mihitsy ka asana tsara ve no anomezana ireny mpiambina reny toerany reny na ho fiarovan-tenan'le tompona asa cash point zany nataka an'izany hoe mba hiarovan-tena fa zany hoe misy fanadihadiana zany atao misy fianarana hoe ahoana fampiasana azy mba hiarovan-reny tena na izany na tsy zany tsy vitany eto fa ny any ambanivohitra koa mijaly ny vahoaka any no ireo dahalo izay mampiasa basy ary zay indrindra ny tokony ampianarana ny any ambanivohitra ny tatsaha hoe ahoana ny fomba hiarovany tena raha ohatra ka misy olona mahana basy. Tsy fantatra mazava ny tena antony mahatonga amin'ny fanjakana nangana trano eto Seroa izay midika fa tsy manana politika momba ny fampananana trano na ny politique de logement ny fitondrana ankehitriny. Natsangana fotsiny ireo fotodrafitrasa ireo kanefa raha ny hita trano tsy misy mipetraka akory. Zava-misy anefa tsy manan-kialofana ny akamaroany rehetra bony eto amintsika ka atoby any amin'ireo sekoly izy ireo. Fanana ny fitondram-panjakana mazava tsara amin'ny politique de logement dia raha malala fa tsy mazava mihitsy ny fitondram-panjakana misy reny hoe anao tanana vaovao tanana masoandro anao
ahitana olana etseroa reny a tsy mazava mihitsy ny tena politika mpanjakana amin'io resaka trano fipetrahana io. Arak'izany ilaina ny fametrahana viana maharitra eto amin'ny firenena mba ahafahana manatanteraka ny tena lahara-pamehana amin'izao vanim-potoana fahavaratra izao. Zava-dehibe mifananana paikady matotra fa tsy vahaolana vonjomaika foana ny tokony ho raisina eto. Betsaka arak'izany ny mpamatsy vola sy manome fanampiana rehefa misy ny fanaovana viana matotra eo amin'ny firenena. Ny saboana moa fisatoana misy foana fa ny lahara-pahamehana ve vonona ve fitondram-panjakana indray. Maro angeny ny olona teknisiana eto amin'ny firenena, maro ny teknisiana ny ivelany, maro ny teknôlôjia efa misy. Fa amiko ny fametrahana foana hoe firenena ohatry ny ahoana malagasy ohatry ny ahoana ny tokony hitantsika eto afaka 5 taona monina amina trano ohatry ny inona tanàna ohatry ny ahoana ny tiantsika ho hita dia rehefa voafaritra tsika izay viana zay a dia ny asa rehetrarehetra mifanaraka makany mitondra makany amin'izay ozy ny fiteny vahiny makany amin'izay zavatra zay fa rehefa tsy voapetraka zay a dia lasa lasa mifampitsika tsipaka karina eto fotsiny tsika dia ifanenjika fotsiny satria nahoana satria tsy mipetraka le viana tiana tongavana. Tokony hipetraka zany viana tiana tongavana hoe malagasy ohatry ny ahoana ny tokony hitantsika eto raha afaka 5 taona. Firenena ohatry ny ahoana ny tiantsika hipetrahana rehefa afaka 10 taona mba ahafahana miara mandroso makany amin'ny tanjona tiana tongavana. olona tsy manana iny tsy manana trano hipetrahana. Anjovonjy ny ainga avy tamina kritriala kely no nanatrany manodidina ka nahafanana monjaingana nyreny mpianakaviana iray efa hosa tanteraka sy reraka ny anoanana atao amin'ny lakornisy Mahajanga-Androany. Nijery ny zava-nisy tena antoerana rehefa nare izany komiti-poky tany tao antoerana ka nantsavetrany tompon'andraikitra samihafa ijery sy andreany tanana ny tranga. Marary ary tsy ampy sakafo ity reny mpianakaviana iray ity raha ny hita mipitra drery tsy misy olo ihany koa teo amin'ny manodidina azy. Afaka mbola laza ny anarany efa izy nandritra ny fidinana ifotony nataon'ireo tompon'andraikitra. Raha mitany firy zany izy tsitsiny mihitsy fa matsana zay olo matsana izy mitangaiky eo hoe vonjeo vonjeo diny antso le zalahy kely ato mipetraka ambony eto papao zao misy olona mitangaiky dia nijerena teo asaiky batene fa tsy tanay zay itondrasana azy miboakaboaka ao nao basy batana ndao raha intervention asorosona le anatao tsenika le tsy zany efa misy trano ny ato e satria zany matory eo foana zany isan'andro gamba matory ato zany izy io sanandro satria misy trano fa ohatrany fatranotrano izy ty trano fipetrahana fa daroany olona matinazy io vangoan'olo daroany orany iny ny orany hoe zany mba tena nampahafebla anazy mamplasika azy io iza nga naranao madamo iza enina fa iza nga misy anakavinanao mazanga eto batao moramora amizay izy raha ataovy moramora foana atao moramora haisy izy tsy fa ela zany io fa febla be izy io izy io fa ela fa tsy azotsika ony zany izy io sanao efa karinan'olombelo mihitsy izy io e fakarokarona mihitsy izy io mitangaika zany izy io izy nitaraina foana zany tamin'io hitan'izay voenonay raha avokoa izy ty jereo izy fa lasa fa mahiado mihitsy io efa tsara ny sakafo zany izy io tamin'ny rovinanao nina farany tsisy ny sakafo izy zany mampafebla jerevana sakafo aloha izy io ngambana aloha dia efa desina mitobila tsy zany le trana aleterina amin'ny hôpitaly dia jerevana sakafo izy io izy mitangaiky izy zany izy mitangaiky vonjy foana zany ny enonareo teo zany ato zany le trano ato mihitsy zany le raha zavatra ohatry sao ato mihitsy jereo ifa misy lafaka patoriny ndraiky lambany zany e reo ary izy ty zany e ao fa le orany io tena ohatry nampilasiky be azy io be orany anao zany komity pokotany eto amin'ny Mazengabe za secrétaire pokotany secrétaire pokotany eto Mazengabe aiza le toerana ty amin'ny la cornice matsika eo la cornice akaikin'izay zay misy karapanondro ve aminao ary madamo
misy karapanondro ve anatin'le raha ry anatin'le misy entana marobe reny izy ty zany fa ela tsarinadalo zany izy ngambany eo izy mitangitangy ina enon'olo anazy avy hatrany dia nentina nitsabotena teny amin'ny hopitaly androvy ity reny mpianakaviana ity mbola ifamitadiavana kosa ny fianakaviany valopolo isanjaton'ireo biby sy zava-maniry eto amintsika dia tsy fahita raha tsy eto amintsika irery ihany. Ireo karazam-biby sy ny zavaboary ireo no mampalaza Madagasikara ary tena mahasarika mpizahatany be indrindra eto amintsika. Ka raha olona tia zavaboary dia ny ahitany Madagasikara no faniriny hoy Profesora Jona Ratsimbazafy, filohan'ny GERP. Ny sakana voalohany mampiana ny mpizahatany ho aty amintsika dia ny rafitra anatiny. Raha ny isan'ny mpizahatany tonga teto Madagasikara hatramin'ny volana Oktobra 2024 lasa teo dia tsy nahatratra telo esakory ho hatrany ny fanazavana. Noho izany, mila fanatsarana tanteraka ny rafitra anatiny. Ohatra azy ianao ka tsara dia tsara sy kanto dia kanto ny baobab antsika sy ny lémurien antsika izay antony voalohany tian'ny olona tongavana eto sy ny tsingony be marasy ireo tsingy rehetra ananantsika ireo hoe raha ohatra ka sahirana foana ary mbola izay tsika ankehitriny amin'ny resaka sidina anatiny ny olona tsy ho lany andro andeha amin'ny lalan-dratsy io 12 ora eto makany rano mafana ohatra andeha amin'iny lalan-dratsy iny manjary rehefa miala eto Madagasikara dia ny zavatra tadidin'ny olona matetika diany eo le hoe lémurien mahafinaritra azy iny fa eo koa ny lalan-dratsy eo zany koa zany ny lalan-dratsy zany mila amboarina io sidina anatiny io mila amboarina io ary indrindrindrindra zany insécurité zany. Tokony apetraka ny paika hikolokoloana sy hijerena matetika ireo karazana biby sy zavaboary ireo hialana amin'ny fanjavonany. Na izany aza nefa tokony andray tanana amin'ny fanampiana ireo mpiaro tontolo iainana ny fanjakana ahafahana manamora ny asa sy tsy halany tamingana ireo biby indrindra ny fanampiana manam-pahaizana mikasika ny tontolo iainana eto amintsika. Ny vahaolana misy dia ny famboleka zany tokony hiopana amin'ny fampifandraisana ny corridor mba fahan'le biby mifandray ary le potipotika ireo zany tsy aharitra ireo satria zay le teneniko hoe raha ireo tsy voaro dia anatrika sika na tsy hoe extinction massive an'ireo biby ireo tapitapika dia tonga dia anjavona ho faty dolodolo tsy voatery ho azaina tsy voatery ho vonoan'ny olona tsy voatery fa satria le izy efa ambony be le hybridine ohatrany be tampona ny hoe zay biby rehetra teraka koa le lémurien dia maty foana ny zanany satria efa avo be mihitsy le consanguinité ohatran'ireo le mpiavana akaiky mifanambady reny isika ho tonga amin'izany sanatria raha tsy misy fipetra raisina dia eo zany ampidiro ny karoka ampidiro ny manampahaizana amahany olana inona ny vahaolana azo atao amin'izay zany zao manao an'ireny le hoe mampiditra biby vaovao raha izay ny ahafahana mamonjy an'ireo biby ao ireo satria ireo ne zany tsy ho ela dia ho tapitra le lehibe zay zana miteraka tsy velona le biby ho faty ihany dia tokony avotana zany ireo ka zany politika zany efa tokony miditra n'izany tsika raha mieritreritra hoe fitantanana à long terme an'ireo biby ireo raha tsy zany anjavin'ireo atsoatso eo zay zany no tiako anairana lakiloso velomina atao amintsika. Efa eo ampiketrehana paikady hiarovana ireo biby sy zavaboary ny mpiaro tontolo iainana ankehitriny. Nisy ny fiaraha-miasa teo am-ponina sy ny mpiaro tontolo iainana mba hahafahan'ireo zava-mananaina mivelona kalalahana. Nahitana valiny mahafa-po ny fiaraha-miasa ho hiatrany ny fanamafisana. Ny valo taona zay ny tantananay miala maromza dia tsy misy mihitsy ny pression, tsy misy mihitsy zany nanjavona, tsy misy ny dorotanety, tsy misy ny fiazana ary zany dia vokatry ny fiaraha-miasa teo amin'ireo fokon'olona ireo. Misy anaran'olona be dehibe ireo, dia ireo numéro be dehibe ambon'ireo ireo zany ny toerana misy an'le olona ary ireo olona ireo zany eo ny toerana metrana azy io enregistré io any amin'ny commune zany hoe raha misy zavatra mitranga amin'ny toerana misy an'ireo olona dia tokony andraikitra izy tsisy afaka manala azy eo amin'ny tany mifana azy io azo ny amboleny io azo ny amboleny azy io azo iopiny io zay tiany ataony eo ary io fahombiazana io natongavanay amin'le hoe zéro feu zéro pression araka le hitantsika teo. Anamafisana ny fiarovana sy ny fampiroboroboana ny teny sy ny fiteny isan-karazany eran-tany dia natokany UNESCO ho andro ny tendreny 20 febroary nanomboka ny taona 2000. Ilaina ny fampiasana ny tendreny amin'ny sehatra rehetra entina mamolavola ny toe-tsainy zanak'olombelona. Zany hoe reny teny paritra reny natao hoe teny reny fa ny fandraisanao amin'ny fitondram-panjakana
no atao hoe teny malagasy afatra roa samihafa mihitsiny teny malagasy zany a le ifandraisana amin'ny fitondram-panjakana ny administration zay ianarana ihany koa any am-pianarana ohatra fa ny teny reny le ifampianakalozakevitra ao atokantrano tena zava-dehibe mihitsy satria ary ny teny reny iny ny tena mamolavola ny toe-tsaina ny toe-po toe-panahany io zany hoe tena ilaina zany a le teny reny marina fa raha ohatra ka hoe any amin'ny klasy vao manomboka de ny tokony anabiazana ny mpianatra araky ny eritreritro a de teny reny zany hoe le teny biazany ao atokantrano ny tokony mbola ho hitany any am-pianarana amin'ny fampitana fahalalana tsy mahafeny teny reny de ny teny malagasy isika ary de isan'ny olana lehibe eto Madagasikara izany sy mba ny fakana tahaka be fahatan'ny teny vahiny ka zary lasa fanjanahana ra-kolotsaina raha ny fanazavana hatrany ny tena mahatonga an'izay a de le finiavana akatahaka tsika malagasy no anisan'ny pakatahaka fa zao ny atsika le fakana tahaka anaritsika ny atsika tsika ohatra ny mieritreritra fa rehefa hoe miteny vahiny ny zanakitsika ataoko ohatra miteny frantsay na miteny anglisy de ohatrany hoe zay ny tena mahay zay ny tena tsara de lasa ohatra ny ambanina le teny reny a ary ny anisany tsy mahatafavoaka atsika namonjy fivoriana ny mpanotsy poety aziatika sy afrikana tany Korea de zao mihitsy ny lazain'ny koreana ary raha ny tenin'ny mpanjanaka ozy izy a no mbola ampiasanareo indrindra ataonareo teny pirenena de aza manantena no tafavoakinareo a satria mbola voazanaka ny tsainareo a ary tsy afaka tena hita mihitsy an'le lojika ny mamalagasy anareo atreto aloha mbola lavitra ilay hoe andrianiko ny teniko ny an'ny hafa feheziko tsy hain'ny akamaroany malagasy ny teny vahiny nefa koa ny teny malagasy tsy voafehiny araka izany ilaina ny mampita ny soatoavina mamalagasy indrindra ny fanajana ny teny reny izay tena ampiasaina eo anivony tokantrano ka hatrany amin'ny fiarahamonina amin'ny andavanandro isa telo amin'ny faralahy de tsy maty aloha ny tsy malagasy saingy mbola tsy vera aloha olona fa tsy malagasy andro Côte d'Ivoire rava resiny Côte d'Ivoire tamin'ny isa 400 no 370 ny ekipa pirenena malagasy ankoay nandritra ny lalao voalohany ao anatin'ny dingana fahatelo ny fifantsanana iakarana ny FIBA Afro Basket 2022 no tanterahina nanomboka androany tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mamasina fandresena ho an'ny Côte d'Ivoire ary faresena voalohany kosa ho an'ny ankoay manary baolina isika tsy miasure baolina aloha tao anatiny ty apaifapotona faharoa ity ary zareo Ivoriana no tena milalao tao anatin'izay apaifapotona faharoa zay efapolo an'ny Côte d'Ivoire mijanona 12 ny isa ho antsika malagasy Eli indray no mitondra baolina aloha dia manao an'izay faraheriny de voasitiny eny an-tanany Eli ny baolina mamaly fanafena ary zareo Ivoriana mata mamoaka ny baolina ty ivelany aty amin'ny ivelan'ny 9 metatra dia matsaky izy ary mampiditra baolina ihany koa aloha i Quadio lalana fahadimy Lionel Quadio izay no anarany Mathias Madi de mitifitra tsy mety mihitsy aloha ny tady isa telo ho atsika tao anatin'izay 10 minitra efa nandiana ny lalao zay satria 10 minitra ny apaifapotona voalohany de efa 10 minitra lasa amin'ny apaifapotona faharoa fa zay atsipiny Ivoriana aloha de tafiditra avokoa avitra miakatra 17 ho an'ny Côte d'Ivoire fa ny tombony atsika ato anatin'ity apaifapotona faharoa ity de mbola tsy nanao adisoana aloha ny mpilalao malagasy fa efa manana adisoana telo kosa i Côte d'Ivoire de misy ny time out na ny tamor aloha zany zao hoe io tony mafana anatin'ny tamor matetika ny ametrahana n'ilay tetikady na teknika na tactique ho an'ny iratarika amin'ny Côte d'Ivoire Égypte ary ny République Centrafricaine ao anatin'ny vondrona andeha i Madagasikara amin'ity lalao ity mpilalao 12 mirahalany ho iaro ny vona i Pirenena ahitana ny Mathias Mamadi Lauton Rids
Livio Rocheteau Ratsianarivo, Kiadirazana Mayenina, Jerry Pepin Rabibisoa, Asina Rasominandrianina, Eli Randriamampiona, Joanne Randriamananjara, Romain Monja Farala, Sitraka Rarmanantoine, Arnold Solondrainy, Anthony Rasolomanana, Jeannot Ravonimbola sy ny mpanazatra lefitra Andranto Rakotonanary kosa no hitarika azy ireo mandritra ny atelona natanterahana ny lalao. Tsy mora araka izany lalao miandry ny ankoay satria farafaratsiny mitazona ny lalana fahatelo ekipa-pirenena malagasy tazonana ny tapakila ho amin'ny FIBA Afro Basket 2022 atao any Angola ny volana aogositra amin'ny taona ity ihany. Ekipa telo voalohany tafavoaka amin'ny fifantsanana no tafiakatra hiatrika izany. I Madagasikara izay lalana fahatelo taoriany dingana faharoa no tanteraina tany Egypte manana isa 4, aoriana Egyptiana manana isa 4 sy ny Ivoriana manana isa 5. Nanokatra ny lalao androany fifanandrina ny RCS ny Egypte tamin'ny roa tolakandro teo. Naray ny lalao voalohany Ankoay sy Côte d'Ivoire tamin'ny 10 Itora ampito sabotsy zany amin'ny andro faharoa ifandonan'ny Egypte sy ny Ankoay amin'ny 4 tolakandro sy ny RCA sy ny Côte d'Ivoire amin'ny 7 Ifamitady amin'ny RCA kosa ny Ankoay ny Alahady andro farany amin'ny fifantsana amin'ny 4 tolakandro ary farana ny lalao ifanandrina ny Egypte sy Côte d'Ivoire amin'ny 7 Tany amin'ny fetombony taona 2010 namaritana ireo toerana fito mahatalanjona indrindra eto antany ankehitriny. Vakoka tsara sy mahatalanjona indrindra vitan'ny zanak'olombelona izy ireo ary mbola hita ankehitriny dia ny Grande Muraille de Chine, Petra any Jordanie, Statue du Christ Rédempteur any Rio de Janeiro, Machu Picchu any Pérou, site archéologique de Chichen Itza any Mexique, Colisée de Rome ary ny fasana Taj Mahal any Inde. Ny tetezana Beipajang izay nitokanana tamin'ny 2014 tany Chine no tetezana avo indrindra eran-tany, miorina 520 metatra ambony lohasaha. Mirefy 170 metatra ny halavany ity tetezana ity ary mampitohy ny Guizhou sy Yann. Raha adiny 5 teo aloha ny fotoana lany andehanana avy ao Guizhou makany Yann na ny mifanohitra amin'izay dia lasa adiny iray sasany izany hatramin'ny ampiasana ny tetezana Beipajang. 70 tapitrisa ero ny lany nanamboarana ity fotodrafitrasa ity izay misy andro roa mihazona azy amin'ny elanelana 500 metatra. Fotodrafitrasana orina anamora ny fivezivezena amin'ny toerana be tendrombohitra ity tetezana ity izay mampiseho ny fahasahiana sy ny fahaizan'ny ingénieur sinoa. Mbola mikasa norina fotodrafitrasa goavana io ity zareo ka mieritreritra havita tetezana avo kokoa antsoina hoe le pont du Grand Canyon, le pont du Grand Canyon de Yanjing amin'ity 520 izay hatratra 520 metatra ny ahavony. Dôme de Richat no anarany ity toerana ity, antsoina koa hoe œil de l'Afrique na œil de Sahara. Structure géologique hita ao Sahara Mauritanien izy io ary 50 km eo ny sava ivony. Tamin'ny taona 1979 nahitana azy voalohany tamin'ny alalan'ny sary nalainy mission spatiale Gemini 4. Tsy hitan-tanteraka ny Dôme de Richat raha tsy avy eny amin'ny habakabaka lavitra. No heverina ho vokatry ny filatsana meteorite no nahatonga ny Dôme de Richat nandritra ny taona maro. Ankehitriny anefa taorin'ny fikaroana marina tao dia heverina fa volcan tsy fahita firy nitranga tany amin'ny 10 tapitrisa taona lasa tany hoany, izany hoe tamin'ny vanim-potoana natsoina hoe Crétacé no niforoana ny œil de Sahara. Dôme de magma niaraka tamin'ny rano niditra tao anaty sosona calcaire no voalaza fa niteraka lavaka izay ny amaro sy niteraka ny endrika boribory hita amin'izao fotoana izao. Anafaingana ny fampifandraisana ny atidoha sy ny milina i Neuralink, orinasa ny Elon Musk. Mikirakira manokana momba ny neurotechnologie ary efa namorona ny puce ampidirina anatin'ny atidohan'ny olona ahafahana mibaiko ny solosaina amin'ny alalan'ny eritreritra ny Neuralink. Fampifandraisana ny atidoha amin'ny tanana robot no tiany atao. Mitady olona vonona anaovana ny andrana amin'ilay implant cérébral ahafahana mibaiko tanana robot amin'ny alalan'ny eritreritra noho izany ity orinasa ity amin'izao fotoana izao. Atao an'ny olona tsy afa-mihetsika na misy arety any anatin'ny atidoha ity tetikasa ity ary mikendry ny ahafahan'ireny olona ireny aleo tena fa tsy hiankina lava amin'olona noho ny kilemany. Heverina fa havita hitsabo aretina toy ny Parkinson na koa ny epilepsie ity tetikasa ity aoriana kely.
mitoy mivoatra hatrany fikaroana taon'ny Neuralink rehefa naombo ny fametrahana puce tao anatin'ny atidohany Nolan Arborg izay tetraplégique ka nahavitany lalao échec tamin'ny solosaina tamin'ny alalan'ny eritreritra n'izy vokatra izany. Taory ny fanambarana nataon'ny filoha Amerikanina Donald Trump ny fampiatoana mandritra ny 10 andro ny fanampiana ataon'ny Amerika ny ivelan'ny firenena amin'ny alalan'ireo tetikasa maro vatsiny. Maro ireo firenena mandray an-tanana sy miditra an-tsehatra manampy sy manohana ireo mpiasa voakasika ao aminy izay niankina betsaka tamin'ny tetikasa vatsiny Amerikanina vola toy ny USAID. Manoloana ity tranga ity ihany koa no nanapahany Norvège hevitra namoaka vola fanampiana ho an'ireo fikambanana mpanao asa soa ao aminy. Misahena ireo fikambanana no tena voakasika ity fanampiana ara-bola mitentana hatrany amin'ny 220 tapitrisa euro ity izay ampiasaina anatin'ny 5 taona. Fanampiana izay mikendry ny fanatsarana ny fiantoana ara-bola ireo fikambanana. Raha ny fantatra dia ataon'ny herinandro ho avy io ny fifanaovan-tsiny io fifanarana io. Saika niankina betsaka tamin'ny fanampiana tany ivelany toana Amerika ihany koa ireo fikambanana mpanao asa soa samihafa tao Norvège. Isan'ireo fifanarana vaovao nataon'izy ireo tamin'ny Amerikanina ohatra ny voamera ny mpitsoponenana Norvézianina. 200 amin'ny tetibolana ampiasaina nentina nampiodinan'izany dia avy amin'ny fanampiana Amerikanina avokoa ny taona 2022 raha nitatitra. Voatsela kosa nefa dia nanambarany tsy maintsy ampiton'ny asany antoeranyity voamera ity amina firenena mandodana ny 20 hatramin'ny fiafaran'ny volana febroary. Nilaza ankilan'izay ny voamera ny mpitsoponenana Norvézianina fa tsy asolo ny fanampiana ara-bola avy amin'ny fanjakana Amerikanina ity fanampiana atao Norvège ity. Nataoraka izany fifanarana mba hifanaraka amin'ny vola fanampiana Amerikanina ary mety ho tsy ampy hamelona ny mpangana avelan'ny USAID akory aza. Anisan'ireo fikambanana hafa tafiditra amin'ny fifanarana vaovao ihany koa ny Norsk Folkets ONG misahana manokana ny asa fanesorana ny fitrandrana renakibony tany. Mahery ny 700 amin'ny famatsim-bola no avy amin'ny fanampiana avy any ivelany Amerikanina, izany hoe $270 tapitrisa. Tamin'ny 12 febroary nanambara izy ireo fa tsy maintsy ampiana mihoatra ny antsasan'ny mpiasa ao aminy ary androka mpiasa 750 any amin'ny firenena 12 asany. Firenena 120 no misy ny fikambanana teo aloha, anisan'izany Ukraine, Afghanistan, Irak ary Cambodge. Olona nalina araka izany no mety ho voakasika mivantana amin'ity tranga ity.